arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny 5:10 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny 5:10 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny 5:10 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana halleloia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana mpamalala ny anao antsika amin'izao fotoanana izao dia falibenay tenako manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy zay tratrano eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramoka izaho ny akiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy dia fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy matoky sy mino ary havana fa hifampahereto indray tsika androany raha androany no vao tonga miaraka aminay eto dia miarabanao ako tonga soa ary miteny anao hoe maharita hatramin'ny farany ary mampahiranao koa hoe tsy kisendrasendra koa no natongavanao eto fa tena misy raha ilany tomponao ka dia maharita hatramin'ny farany raha loatra zao fotoana izao mbola ahafahanao hoe mihaino tenin'Andriamanitra indray ao anatin'ity alina ity na dia efa matory aza nibetsaka amintsika ianao kosa androany dia tahin'ny tompo mbola maheno tenin'Andriamanitra aloha vao matory ary azo antoka fa tsy hanofy ratsy ianao androany azo antoka koa fa hirindra sy hisosa ny tontolo andronao rapitro koa dia mahereza dia tahin'ny tompo tonga soa daholo tsika mianakavy halleloia androany miditra voalohany teto raha nabavintsika eme manambotsoa ka netsika moa izay miditra voalohany dia mena tsodrano halleloia ka miara-mahazo tsodrano ny ranabavy eme manambotsoa nareo rehetra izay any Koweït, Arabia Saoudite, any Chine, any Madagasikara ary any Oman halleloia dia ny tsodranonao ranabavy eme salamy fa 3:70 andininy fa 5:20 ka hatramin'ny 7:20 anao daholo zay salamo 73 25 à 28 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izy anao any an-danitra ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany iriko tahaka anao fa na dia levina aza ny nofoko sy ny foko dia
dia mbola vato lampony foko sy anjarako manak'izay Andriamanitra. Fa iny very izay lavitra anao, aringanao izay rehetra mijangajanga mafy ianao. Fa za dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Ianao Jehovah Tompo no ataoko ariko mba hilasa ny asanao rehetra aho. Alleluia. Amen. Amen. Zany ny tsodrano raha napavemy manambotsoa dia raiso ampifaliana dia raiso ampifonoana fa na dia levona aza ny nofinao sy ny fonao efa anjaranao mandrakizay Andriamanitra. Mahafinaritra izany teny izany a. Tany Tompo tonga soa mirabana rehetra izay efa tonga eto ihany koa dia faly be foana mahita anareo ary dia mirary anareo ahery anaty izao fandarantsika izao. Dia tahiny Tompo ary tsika rehetra androany moa tsika ny ekipa iraka amintsika eto androany rahalahintsika Alain asiny apôstôly izy no hitondratsika anaty vavaka fanombohana. Raha nabavintsika mbola atao surprise aloha izy ary nitory-teny eto rehefa avy eo. Olona mbola tsy hainonareo teto mihitsy izy nitory-teny fa androany izy voalohany nitory-teny. Dia mba mitsatotsatoka kely nareo izy amin'ireo olona amin'ny groupe izay maharesy hitanareo izy amin'ireo olona hitanareo ireo groupe izay maharesy tsy mahazo mamaly satria efa mafantatra. Fa mitsatotsatoka kely nareo izy ary ny olona mbola tsy hainonareo teto mihitsy nefa olona eto foana izy voatonona eto foana ny anarany. Izy nitory-teny voalohany androany. Ndao aloha tsika hivavaka miaraka amin'ny rahalahintsika aloha ifampiarahaba. Alleluia. Ohatry ny adino ny fampiarahaba. Eme manambotsoa France mirary Andriamalala Madagasikara ampionina France Azazika Patitsi France Jesosy Noheriko Koety Azazika Patitsi France Kadaka Malala France Marie Hortensine Koety Tongasoa Rahalahy Azany Apôstôly Madagasikara Yama Odile Koety Vershirina France Bartel Madagasikara Kota Léonie Arabie Saoudite Marie Hortensine efa teneniko teo Tongasoa Lazana Monika Koety Nahashimi Koety Tojo Jesosy mandrakizay Allemagne Erika France Tsirambaramela France Eliana Miarnela France Kodanila Belgique Marie Angela Oman dia tahiny Tompo ihany koa Zamina Kamaradin'i Jesosy France Jesosy Noheriko Koety Tongasoa Rodine Marie Koety mahay manambotsoa efa voateny teo Anitra Corinne France moa Misy Matoky France Ranabavy Fleur io an'izay tsy mahafantatra Ranabavy Fleur Misy Matoky io. Jesosy Noheriko efa teneniko teo Sarindra Raingo Madagasikara Welgina SK Koety Marie Hortensine Koety. Alleluia. Tonga soa tsika menakavy maharetatra amin'ny farany. Izay ny azoko lazainareo. Artizana de Madagasikara Tonga soa France Andrianjafy Azy ta Madagasikara Razana soa Sylvie Arabie Saoudite. Tahiny Tompontsika rehetra mireo zany rehetra aloha dia aloha hivavaka tsika miaraka ty fotoana teo am-piarantan'Andriamanitra. Kekerandriana soa ny Madagasikara Tonga soa ihany koa. Andao aloha mpandrotsika rahalahintsika Alain izy nitondratsika anaty vavaka fanombohana amin'ity androany ity. Tahiny Tompo ary rahalahy Alain anao avy hatrany ny fitenenana. Jesosy Pasteur Menakavy dia manolana fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika tsirairay avy manaraka izao vavaka fiambinana alina izao indray dia mbola hiaraka hivavaka ary tsika. Ry Jesosy Kristy Tompo rainay eo, misaotra anao indrisana mbola mimenao an'ity alina mahafinaritra ity ary dia mbola misaotra anao ihany koa izay mbola mimenao toninandro ny iainanay tsirairay avy. Dia mihintsy matoky ihany koa Jesosy fa manatrika eto anao amin'izao alina izao. Satria raha tsy manatrika eto anao dia zava-poana fotsiny. Dia apetrako am-pialantananao ihany koa Tompo ny fitaovana rehetra izay ampiasaina eto, indrindra fa ny fitaovana izay ampiasain'ny pasteur amin'izao alina izao. Raha koa fa mirahanao izay mba tsy hisy devoly tsofotsofoka sy hanapatapaka amin'izao alina izao. Dia ny mpanomponao izay tondra ny tenin'Andriamanitra eto
raha kofa amirahanao izy ireny dia anao nanositra ny lenan'izy ireo tsirairay avy indra fa ipasitera izay amelapelatra ny toriteny eto ianao nanome révélation fa aminao Jesosy ao dia ny devoly sy ny satana dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana afatotra ny rahan'i Jesosy Kristy tompony sapata dia izany vavaka izany Jesosy Kristy tompony anay dia apetraka am-pelatananao dia misaotra tompo voninahitra sy ny dera dia anao rery any. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andralantsika alaintsika tao anatin'izay vavaka mamy izay nentiny tamintsika teto izay. Dia Andriamanitra manaka fahasoavana any amaly fidianao raha alain dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrarehetra dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Alleluia. Andrian-jafy asina Madagasikara, raha antanany Marisalinina Madagasikara, Miny Somatoka efa teneniko teo, Angèle Pagès France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Sandola Koety, tany tompotsika menakavy. Alleluia. Ienuira aritsika. Alleluia. Zaotsika ienuira. Dia aorinan'ny hira. Alleluia. Aorinan'ny hira dia hiditra amin'ny aorinan'ny hiritsika dia hiditra amin'ny toriteny. Vitanareo izy ilay toriteny eto zao rehefa izy ary ny olona toriteny eo rehefa avy eo olona vaovao be mihitsy raha entana avy any Chine avy any amin'ny ranabavy Angela dia mbola mifono sachet. Alleluia. Dia ohatra tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra, hiditra hira aloha tsika hihaino hira dia avy eo tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Andao ary tsika fakahitsika rehefa eo tahiny tompo mino finaritra daholo isika rehetrarehetra. Miarabantsika aloha vita ny tontolo androandroany mafimafy rehefa latsinainy fa za mino fa tsy nandeha rery ianao fa niara nandeha taminao Jehovah Andriamanitra. Niara nandeha tamin'Andriamanitra ianao, tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ianao, vita soamatsara iny ary andao atombotsika amin'ny fiderana, andao hira firam-baovao tsika, miraha firam-baovao an'i Jehovah hoy ny salamo. Dia andao tsika hira firam-baovao amin'izao latsinainy izao tena anisy firam-baovao eny ambava. Efa lasa tamin'ny herinandro firam-baovao indray manomboka eto mandritra ny 5 andro indray tsika hiaraka eto anatin'izao vavaka fiomena izao dia mino finaritra taontsika rehetra. Tahiny tompo daholo. Zay toerana misy ahy isegnony ny fahatsarana hihira firambaovao ilaza ny fahatsaranao fahatsary anao fahatsary anao zay toerana misy ahy isegnony ny fahatsaranao zao mahery mamito mihery ny fahatsaranao efatra minisay manento sa tontolo izao efaterianao lay antony saretr'izao Jesosy ianao no antony fianako Jesosy ianao no antony fianako Ikira fitesiny foko amarany morotoro maneonerinao kairo zay mandeha ty manovony fahatsarana re atsaonanao koe anambara ny fahatsarana efatra minisay
Maniandu Satunturisa Ifateyana Layantundisaretisa Zesosuyana Nua Tulikanakuno Zesosuyana Nua Tulikanakuno Halleluja. Afinaritra zany izy zany a etika hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tena tsika hoe asio firam-baovao isan'andro eny am-bavanao eny raha namalala isan'andro raha mbola velon'aina koa dia oka izy firam-baovao foana eny am-bavanao. Firam-baovao zany a mety tonom-bavaka vaovao, mety fanoloran-tena vaovao, mety fijorona vavolombelona vaovao, firam-baovao daholo zany rehetrarehetra zany. Halleloja. Za rehetra lahatra fa fijorona vavolombelona vaovao be indray mety anao amin'ity farany ty herinandro ty anehoan'Andriamanitra ny voninahiny indray ianao dia tahito tompontsika rehetrarehetra. Tsisy ny teny moa nareo izy any mety hitanareo hoe mety hitondran-tenin'Andriamanitra zao satria tena manana efa hitanareo mbola tsy dia nareo tsenjerika amin'ny ankizy ao anaty groupe izay mahare misy olona vaovao voanitra atao voahainga ianao dia anjarany sady ny mitory teny dia ho ampidirintsika sady ary izy ho voninahitr'Andriamanitra. Dia raha tany am-piangonana zao tsika raisika pite ahafantanana be sady ho voninahitr'Andriamanitra ranabavintsika Angèle Pagès. Halleluja. Ranabavy Angèle Pagès nitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia dao repandrontsika metrany izy fa irava aloha za izay mbola tsy narabaiko teo misy olona vaovao hitako ao hajadomonina mbola tsy narabaiko Allemagne, Argentina botina avao, Liban, Someva, France zay mbola tsy narabaiko teo tonga soa nareo telo moravavy lasaritsika Angèle Pagès omenanao avy hatrany ary ny fitenenana dia rehefa avy eo miaoneto raitsika veneto tena rehefa mamelabeatra ny ten'Andriamanitra fa ometsika azy aloha ny fitenenana. Anao ny fitenenana Angèle Pagès. Azafady havana azafady indrindra avy aty amiko ny misy tsy mety fa tsy avy any akory. Pastera nanome fitenenana dia manonona ny fedanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao ary ho antsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao koa. Saotran' Jesosy tsika raha mbola nanome izao fotoana izao ihany izy ahafahantsika mandresy manaraka hatrany ny tenin'Andriamanitra fa ho avy mantsy ny andro ary tsy maintsy ho avy zany araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe isy mosaro izy ny tenin'Andriamanitra dia tsy mosaro-kanina fa mosaro ny tenin'Andriamanitra. Hitady ny olona fa tsy ahita ngetaeta fa tsy handray intsony izany tenin'Andriamanitra izany fa amin'izao fotoana izao mbola malalaka izany ry havana ararotsy
tena rarody. Izao fandarana izao dia mitoro ny famarinana ny ten'Andriamanitra, mitoro ny ten'Andriamanitra, mampianatra, mananatra, manitsy, manasanao izay anaraka hatrany izao fandarana izao. Ny amanokana ry havana dia izao tsy naninenako mihitsy nanarahako izao fandarana izao fa tena mitondra soabetsaka teo amin'ny fiainako teo amin'ny ankohonako. Ny ten'Andriamanitra ho raisitsika amin'izao androany dia ao amin'ny Josoa 7:20. Tsy ho vakitsika manontolo fa andiny vitsivitsy ihany raisitsika. Fantatsika tsara ny tantaran'i Josoa sy Kaleba. Josoa nandimby amin'ny Mosesy rehefa ho faty izy, rehefa maty izy. Josoa nitondra ny zanak'Israely hiditra amin'ny tany Kanana. Fantatsika tsara ry havana fa rehefa mandroso ela no ela dia tsy maintsy andalo fahanterana ary tsy maintsy ho faty ny olona anankiray. Dia tahaka izany ihany koa tsika tsirairay avy ety amin'izao tontolo izao ity dia izao tsy olona mandrakizay eto amin'ity izao tontolo izao ity tsika fa fandalovana ity. Ambaran'ny ten'Andriamanitra fa 70 taona 80 taona ozy izy ny ten'Andriamanitra raha ny mateza ny androntsika ity dia tsy maintsy hiala ety tsika. Mety mbola tiantsika ny te-hijanona fa tsy afaka, tsy maintsy hiala eto tsika fa ambadika izao fiainana izao no misy ny fiainana mandrakizay. Dia tahaka izany koa Josoa ry havana rehefa niara-ny aina ela tao amin'ny tany izay nomen'Andriamanitra azy tao amin'ny tany mitondra zonosy tantely izy dia efa niantitra sy nizoky olona izy ny ten'Andriamanitra. Ny olona antitra reny matetika ry havana dia izao rehefa ho faty izy dia misy ny sasany mamela hafatra ao amin'ny zanany, taranany, ny havany, atsony daholo reny zanany sy ny zafikely, ny zafiafiny rehetra reny dia mety teny mamela hafatra eo izy dia tena zavatra lehibe eo amin'ireo tanànany reny ilay afatry ny maty reny dia apitany zareo hatramin'ny taranaky ny faram-badimy. Izany hoe ilay afatra farany iny izany tena zavatra lehibe amintsika olombelona izany. Dia tahaka izany Josoa rehefa akaiky ho faty izy dia izao no nataony Josoa ao amin'ny Josoa 7:20 ka ny 2 sy 3 ao dia ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josoa dia efa zokolona sady nandroso fanterana dia niantsony loholony sy ny lehibe sy ny mpitsara ary ny mpifeny izy ka hoy izy taminy efa zoky olona ao izao ka mandroso fanterana ary ianareo efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitra reo tamin'ireo firenena rehetra ireo teo anoloanareo fa Jehovah Andriamanitra reo no niady ho anareo. Niantso ireo zoky olona sy ny lehibe sy ny mpitsara sy ny mpifeny Josoa rehefa akaiky ho faty izy. Ny tena taopony Josoa dia izao ny apita ilay afatra fananarana satria fantatry Josoa tsara ry havana fa reto zanak'Israely reto dia mora mivadika, mora tsy miala amin'Andriamanitra dia tery tao anatin'i Josoa mihitsy ny hoe apitako afatra farany izay nataon'i Josoa reo, afatra farany izay nataon'i Josoa dia ho jerevantsika ato amin'ny Josoa ato amin'ny Josoa ato amin'ny 7:20 foana ny 5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy afatra izay nataon'i Josoa dia mahireza tsara ianareo hitandrina sy ianao izay rehetra voasoratra ao amin'ny boky ny lalàn'i Mosesy mba tsy hivilianareo hiala aminy na ho amin'ny ankavia na ho amin'ny ankavanana. Tena hientitra Josoa napita izany afatra izany, napita izany fananarana izany hoe dia mahireza tsara ianareo hitandrina sy ianao izay rehetra voasoratra ao amin'ny boky ny lalàn'i Mosesy hozy izy mba tsy hivilianareo hiala na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia. Ao amin'ny tena nampahery Josoa mba hirezandreo tena
hitandrina tsara ao amin'ny toko fahavalo koa ny hafany dia mivadika izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa Jehovahandriamanitrareo ihany ny fikiro araka ny nataonareo mandraka androany. Nampahiry zareo Josoa mba tena hifikitra marina amin'Andriamanitra, tsy hiovaova. Tena andray fanapahakevitra mihitsy ireo hoe tsisy Andriamanitra ho tsisy Andriamanitra ho tomponareo afa-tsy ny Jehovahandriamanitra irery ihany. Dia tena tao am-pon'ny Josoa mihitsy izany ampita izany satria fantatry Josoa tsara ny zavatra mety hiseho ary tsy nafen'ny Josoa ry havana fa tena naseho an'i Josoa mihitsy hoe nanao izany nareo tsika, nanaraka didin'Andriamanitra tsika, tena tsy nivily tsika, tsy nanompo Andriamanin-kafo tsika dia izao tena soa be dia be nandova ny tany Kanana tsika. Fa tsy nafen'ny Josoa fa naseho any teo koa ry havana fa hozy izy Josoa hoe tsarovy tsara fa ny lafy ratsiny raha tsy manaraka nareo raha tsy makatòa nareo ireo anatra ireo dia izao ny zavatra hitranga ao amin'ny toko 7:20 ka ny 9:20 dia izao no voalazan'ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay hivadianareo ny faneken'i Jehovah Andriamanitra ireo izay nanadidiny anareo sy andiananareo hanompo ireo andriamanin-kafa ary hankohofanareo eo anatrehany dia hirehatra aminareo ny fahatezeran'i Jehovah ary ho lanindringana faingana ianareo tsy eo amin'ny tany soa no miaina ianareo. Tena nasehon'i Josoa mihitsy hoe amin'ny fotoana raha tsy manaiky sy tsy manaraka nareo fa hivadika dia ho lanindringana faingana hozy izy Josoa eo amin'ny tany soa izay nomeny Jehovah Andriamanitra ireo. Tena nafinaritra ry havana ny tena fitiavany ity Josoa ty amin'ny zanak'Israely fa tena tsy nafeny fa nanafatra izany izy. Tena aoka hozy izy nareo tena hitombo tena ho tian'Andriamanitra ny hafatra nataon'i Josoa koa dia ao amin'ny 1:20 ao amin'ny Josoa 7:20 ka 1:20 dia tena hafatra tena farany izay nataon'i Josoa dia niteny Josoa hoe dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian'i Jehovah Andriamanitra ireo. Dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian'i Jehovah Andriamanitra ireo. Aleluia. Tena fampahirezana tsara izany. Tandremo tsara hozy izany hoe mitandrina tsara izany ry havana dia tsy manao kitotoa fa tena miezaka mihitsy ny hametraka ambony an'ilay fitiavana an'Andriamanitra izany hoe mitandrina izany dia mikolokolo tsara, mitandrina miezaka mba hametraka amin'ny toerana tsara izany fitiavana an'Andriamanitra izany. Fa tsarovy tsara ry havana fa izao tena makasitraka pasitera nanome fitenena ny fanahana ny 7:30 izany vovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Namaly Jesosy rehefa nanontany rehefa nanontany le mpanoradalàna mpahalalàna toy ny mpanoradalàna hoe inona moa lehibe indrindra amin'ny lalàna dia namaly Jesosy hoe dia hoy Jesosy taminy mitiavan'Andriamanitra mitiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Tiavan'i Jesosy no miteny eto ny tena lalàna sady voalohany hozy izy Jesosy no ambony indrindra dia hoy Jesosy hoe tiava amin'ny Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra. Tena voamay naorony Jesosy izany tokony ho tiavantsika amin'Andriamanitra izany. Raha niteny Josoa hoe tiavana raha niteny Josoa tao amin'ny toko 1:20 tamin'ny toko 7:20 hoe tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian'Andriamanitra, ny fanahinareo mba ho tian'Andriamanitra fa mbola naorony Jesosy tsara fa tiavana an'i Jehovah Andriamanitra ireo ny fanahinareo ray amin'ny fonareo rehetra, amin'ny sainareo rehetra ihany koa.
dia nambaran'i Jesosy ihany koa fa raha tsy hay ianareo izy dia hitandrina ny didiko tonga dia voafehy daholo ny teny izay nafarana afaka izay napetraky Josoa tamin'ireo zanak'Israely ireo, ny afatra izay napetraky Josoa tamin'ireo zanak'Israely ireo, satria niteny Josoa hoe mahireza tsara ianareo izy hanao izay rehetra voasoratra ao amin'ny boky ny lalàn'ny Mosesy. Tena nitandrina izay voasoratra tao amin'ny boky ny lalàn'ny Mosesy, ary niteny Josoa hoe tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian'Andriamanitra. Dia toy izany koa ny tenenin' Jesosy ho amintsika, mba tena tsy hanao kitototsika ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ry havana, fa tokony ho jerevantsika tsara hoe toy inona ny fitiavantsika, izaho toetritsika hoe toy inona ny fitiavako an'Andriamanitra, tsy hoe amin'ny fotoana iray fotsiny no hitiavantsika an'Andriamanitra dia avy eo tsy mampaninona na lasaka na mijanona kely aloha fa izay tiantsika ihany no tiantsika, fa ny tompo dia tena niteny hoe amin'ny fotsika rehetra, amin'ny saintsika rehetra, amin'ny fanahintsika rehetra no tokony hitiavantsika an'Andriamanitra. Ka tsarovy tsara ry havana fa izao misy valim-potsy lehibe io. Rehefa tia an'Andriamanitra tsika tena misy valim-potsy lehibe io, ary ambaran'ny ten'Andriamanitra mihitsy any amin'ny Korinthiana any toko 2 any 9:7, fa any amin'ny Korinthiana toko 2 any 9:7 dia andaso vakintsika ihany amin'ny anaran'i Jesosy ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Korinthiana voalohany toko 2 ka ny 9:7 dia hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola reny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Teny lanitra io ranadasy ravana. Tsarovy tsara fa ny fitiavantsika an'Andriamanitra io dia andoha tena azahoantsika tombontsoa lehibe, tena tsy voavidim-bola amin'ny karena ho an'ny taranaka faramanjiny. Ko manasa antsika ranadasy ravana, tena namboatra, tena isaina foana ny androsoantsika, ny tomboantsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra hatrany amin'izao fampontsika an'Andriamanitra izao. Tena hiezaka hitady isika, tena hiezaka satria fantatsika tsara fa izao hoe fandalovana ety amin'izao iainantsika izao, ka tena mba hanomana ilay fiainantsika mandrakizay antsika dia hiezaka antsika hanana fitiavana an'Andriamanitra, hiezaka antsika hoe raha tiao izy Jesosy sy ny anareo dia hitandrina ny didiko, hitandrina ny didin'Andriamanitra izany, ary tena anaraka tahaka ny afatry Josoa antsika tandremo tsara fanahinareo, mbo tena hitandrintsika tsy hanao kitotoa amin'ny fampon'Andriamanitra. Voninahitra dia an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra mankasitraka indrindra ny ranabavitsika pazesika. Halleluia. Tamin'izay tenin'Andriamanitra izay netiny izay, mahafinaritra be mihitsy ny tenin'Andriamanitra, mahereza, misaotra indrindra amin'ny fandraisana anjara, misaotra amin'ny asan'Andriamanitra dia mahereza hatrany. Misaotra anao ary dia Andriamanitra manankirepasaovina anie hamaly fitianao ranabavy pazesy. Tahiny ny tompo dia mitombozotra dia mitombo fahasaovana hatrany hatrany. Halleluia. Dia efa tsy andry ireny hanonan'ny toriteninao zany amin'ny afaka iray volana mahery ihany hoany toko. Misaotra antsika rehetra ihany koa izay mankasitraka azy mampahery azy foana ny fankasitrahana izay ataontsika, mampahery an'ireo mpandray anjara rehetra izao ny fankasitrahana izay ataontsika. Mitady ho tapaka aloha ny fandarana mitady ho tapaka za koa fa nahazo signal kely teo fa ampiakary aloha le j'adore dia amin'izay mba tsy tapaka. Raha tapaka moa dia raha pisoletsika mihoana. Halleluia. Raha tsy tapaka io dia toety ny fandarantsika. Taheny tompo mitombozotra dia mitombo fahasoavana, mahereza, mankasitraka. Halleluia. Tsara be raha zany ny fanomboana, tsara be raha zany ny toriteny voalohany tao amin'ny fandarana
misy avenira be mihitsy izany manompon'Andriamanitra izany. Maherezatra any dia tahiny ny tompo. Antsika resaka ny Josoa androany. Halleloia. Josoa 7:20 ny soramady dia ny fananarana nataony Josoa. Iza moa ny afaka nanatra? Ny olona afaka nanatra dia ny olona efa nahita ny tao aloha tao. Halleloia. Misy dadabe anay zay mananatra ny nay zavikeliny ny taranany hoe aza misotro toaka, fa satria namonjy fivoriana tao Analakely tao Analakely tao zay tamin'izany taona zany, efa ela be mihitsy zany dia manoatra tany amin'ny tamin'ny taona 1940 tany dia namonjy fivoriana tao amin'ny ville tao dia nisy réception dia nisotro divay iray very izy. Rehefa nisotro divay iray very izy dia niodina ny tany aman-danitra avoaka avao amin'ilay fety dia nipetraka teo amin'ilay seza vato teo Analakely teo dia taitra be izy fa tonga ny ampitso maraina efa feno mpivarotra teo Analakely, efa feno tsenan'Anjoma, efa misy an'ilay elo be da be, efa misy olona mivarotra tsihy, mivarotra harona ohatr'izany. Vao taitra izy matory eo tazany moa tsy hisy mpanentaka, taitra izy eo amin'ilay izy nisotro an'ilay divay iray very dia tafatory teo amin'ilay seza vato teo Analakely dia matory teo nandritry ny alina tsy nahare ninona dia efa misokatra ny tsena, efa atoandro be nanahary efa mivarina ny tsena. Dia izao mba nanafarana anay natika izy manana manoratra amina journal intime zay dadabe anay dia manoratra izy dia izao nafarana manafatra anareo tarana fa asa mba misotro an'ireny alikaola, aza misotro divay sy toaka, fa dadabe anareo ny dadanareo nisotro iray very dia napatoriany teo amin'ny seza vato. Tadidinay izay hafatra izay natory teo amin'ny seza vato dadabe anay. Zay zany ny olona afaka mananatra, olona efa nahita. Halleloia. I Josoa dia nananatra ny olona rehetrarehetra. Natsoiny Josoa ny Israely rehetra dia ny olona sy ny lehibe sy ny mpitsara azy ary mifiasika hoy izy. 2 efa zokiolona zaho ka mandroso fanterana. Ary ianareo efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovahandriamanitra reo tamin'ny firenena rehetra, tamin'ireo firenena rehetra teo anoloan'i Jehova, teo anoloanareo, fa Jehovahandriamanitra reo ny ato anareo. Indreo voazarako lovan'ny firenenareo tamin'ny filokana ireo firenena sisareo hatramin'ny Jordana mba amin'ny firenena rehetra izay nifongorako ka hatramin'ny ranomasina lehibe andrefana. Ary Jehovahandriamanitra reo izy no androka ireny eo anoloanareo dia ampiala azy eo anoloanareo ary andovan'ny taniny ianareo araka izay nolazain'i Jehovahandriamanitra reo taminareo. Dia mahereza tsara nareo hitandrina sy hanao izay rehetra voasoratra amin'ny boky lalàn'i Mosesy mba tsy vilinareo hiala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, mba tsy hakanesanareo eny amin'ireo firenena sisy eo aminareo ireo ny anaran'ny Andriamaniny dia aoka tsy hotononinareo na hampianianinareo akory ary aza manompo azy na mekohatra eo anatrehany, fa Jehovahandriamanitra reo ihany no hifikiro araka ny nataonareo mandraka androany. Fa nandroaka firenena lehibe sy mahery teo anoloanareo Jehova ary dia tsy nisy olona nahajanona teo anoloanareo azafady mandraka androany. Ny lehilahy iray aminareo nanenjika arivo fa Jehovahandriamanitra reo izy miado anareo araka izany nolazainy taminareo. Dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian'i Jehovahandriamanitra reo. Halleloia. Ajantsika eo. Izany ny hafatra izany. I Josoa dia anisan'ny olona nahita ny aina tamin'ny faraparan'ny fanandevozana tao Egypta, ny aina tamin'ny fanafahana dia ny aina tamin'ny fitahiana fa tonga tany amin'ny tany Kanana. Rehefa teraka Mosesy dia lehibe tao Egypta dia nisy an'ilay tantara anankiray Mosesy namono Egyptianina lasa nitsoaka tany amin'ny tany Midianina. I Mosesy nandeha nitsoaka, i Josoa teraka. I Mosesy zany nandeha nitsoaka dia i Josoa teraka tao Egypta.
Niverina i Mosesy i Josoa efa 100 taona. Voalohany teo amin'ny Mosesy Josoa dia efa hatramin'izay misy karazana relais zay. Mosesy niala, Josoa tonga teto an-tany. Josoa tonga teo Egypta, Mosesy niala teo Egypta. Mosesy niverina teo Egypta, Josoa efa lehibe. Ary zao zavatra tsikaritry Mosesy tamin'ny Josoa. Tonga dia nahita fanapo. Mahavariana olona be dia be ny tao. Fa nisintona ny mason'ny Mosesy ity Josoa ity satria hitan'ny Mosesy ny fahazotony. Jery Genesis. Azafady Exodosy. Exodosy 4:20. Exodosy 4:20 laso aloha. Exodosy 7:20. Rehefa Exodosy 7:20 tsy 7:20 zavady. Exodosy 7:20 andininy 9. Exodosy 7:20 Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidim ady voalohany. Dia io Mosesy tamin'ny Josoa, mifidiana lehilahy ho antsika ka mandehana ka miady amin'ny Amalekita. Raha hampisy dia hijoro an-tampon'ny avoana ka hitana ny tehin'Andriamanitra eto an-tanako. Ary Josoa dia nanao araka izay nolazain'i Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy. Ary Mosesy sy Arona sy Zora kosa niakatra teny an-tampon'ny avoana. Teo anisan'ny lisaky niantsangana ny tanana Mosesy dia maresa zanak'Israely, mahery ny zanak'Israely, ezaka midina ny tanana Mosesy dia resa zanak'Israely. Zao zany zavatra mitranga. Be dia be lehilahy teo. Fa zao ny zavatra mahavariana. Tamin'ny fotoana na tonga n'ilay fahavalo teo, ao anaty fikoropahana, ao anaty amehana. Iza ny hitan'ny Mosesy teo akaikiny teo? Josoa. Tsy misy tsony hoe andao izy fotoana hividanana olona mpitaritafika. Fa tonga dia zao izy Mosesy hoe fidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miady amin'ny Amalekita. Inona zany ny zavatra nitranga teo? Tsy nisy nanindry an'i Josoa mihitsy izy mpitaritafika. Fa nasena nanangona miara-mizy dia nasena nandeha niady no vitainy hatramin'ny farany izay. Nanomboka teo zany ny anarana Josoa zany ny reto ao amin'ny Baiboly. Josoa io Josoa zanaky Nona zany. Misy Josoa mpisorona be sy ny sisa koa fa ny Josoa mpanompo Mosesy. Le mpanompo mantsy raha jerentsika amin'ny Exodosy 7:30 andininy 1:20. Ny tenin'Andriamanitra hoe, ary Jehovah ny teny fanaraka tamin'ny Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny tsakaizany. Ary niverina anakio amin'ny tompy izy fa ny mpanompony dia Josoa zatovy zanaky Nona tsy niala tamin'ilay. Ilay mpanompo eto tsy hoe mpanao raharaha ampitondra entana. Fa ny filazana ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izany ny mpaminany dia manana olona foana miaraka aminy. Io ilay atao hoe mpanompo. Io mpanompo io tsy hoe mpanampy an-trano akory na hoe ohatr'izany fa ilay mpanompo eo sakaiza dia mpanampy dia mpanoro-hevitra dia mpanohana amin'ny lafiny rehetra mihitsy hoe amin'ny ara-bavaka ara-panasy ny sisa. Zay dika ilay mpanompo zany hoe manana ohatry ny karazana aide zany, karazana second kely zany, karazana ohatry ny hoe mpanampy ohatry ny hoe pastera be dia misy pastera kely, ohatry ny hoe solom-pitandrina ohatr'izay zany ny endrik'ilay mpanompo eto. Teo zany tsy Josoa no nisafidy ho reny ianarany, fa i Josoa tsy niala lavitra ny Mosesy. I Josoa tsy niala lavitra ohatra hoe mpiservira. I Josoa zany raha ny amin'ny katolika misy izay mpiservira zay i Josoa zany ry havana mahafantatra hoe Mosesy ny mpitarika miaraka amin'Andriamanitra. I Josoa tsy nala lavitra ny Mosesy. Azo natsona teo andro alina, atson'andro dia andro, natson'alina dia alina. Izany i Josoa. Ary rehefa naseny Mosesy nandeha nanangona ny lehilahy izy
tenteneny Mosesy kely ndana miadia amin'ny amalekita izy no nitarika nanomboka teo lasa mpitarika izy tsy niandry nitendreny izy tsy niandry fa tonga izy dia nandray andraikitra ary nataony tamin'ny fitiavana ny anazy ny fanompony an'Andriamanitra nanomboka teo izy tsy sasaraka tamin'ny Mosesy any amin'ny Exodus 4:20 ilay isika vakiko taminao teo rehefa jerena Exodus 4:17 hoy ny tena marina dia niainga Mosesy sy Josua mpanompony Mosesy zany tena andrandre amin'ny 20 Exodus 24:12 ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy miakara eto amiko eto tendrombohitra ka mitoery eto dia omeko anao ny vato fisaka izay misy ny lalàna sy ny didy izay nisoratako ampianarina azy dia niainga Mosesy sy Josua fa maninona ary Josua tonga any satria Josua tsy nisaraka tamin'ny Mosesy satria Josua nifanakaiky tamin'ny Mosesy satria Josua nanolo tena nonoana ny Mosesy teo dia niainga Mosesy Josua mpanompony ary Mosesy dia niakatra tao tendrombohitr'Andriamanitra ary izy tamin'ny olona miandrasana entona sy tonga dia songoniny any Josua ny olona tamin'izany miandrasanay entonareo zany hoe nareo mipetraka aloha fa zay sy izy miainga miandrasana eto mandra-piverina any aminay eto aminareo ary indro arona sy ora dia eo aminareo kora misy olona amin'ny mananady aoka keo amin'izy roalahy i Josua dia olona tanora fa tanora mavitrika mahavita azy tena tanora vonona ndray andraikitra tanora tsy mipetrapetraka tanora tia manakaiky mpanompon'Andriamanitra tanora tia hanao zavatra ao an'Andriamanitra zava-dehibe nge zany reo aleloia lasa izy roa lahy akatra tonga dia lasa komandy ary tsy vitany komandy fa lasa mpanampy lasa sakaiza lasa mpanompo lasa mpanampy mpanolo-tsaina dia rehefa nandeha izy dia ato amin'ny Exodus 24:13 teo dia niakatra izy roa lahy fa zao dia niakatra tao amin'ny tendrombohitra Mosesy ary nirahona nanarina tendrombohitra ary voninahitra Jehovah nitoetra teo ambony tendrombohitra Sinay ary nirahona nanarina azy eny Emana dia niantso any Mosesy tamin'ny andro fafito teo amin'ny voan'ny rahona izy ary fijery voninahitra Jehovah teo ampahatapon'ny tendrombohitra nitaka ny afo nandevana teo mason'ny zanak'Israely dia niditra tao voan'ny rahona Mosesy ary niakatra tao an-tendrombohitra ary nitoetra tao amin'ny tendrombohitra 40 andro sy 40 alina i Mosesy fa i Josua teo izy tsy niakatra tao anaty rahona izy fa nijanona teo anelan'elan'ny tendrombohitra zany hoe zao zany no olona sy ry arona sy ry ora tany ambany Mosesy teny ambony i Josua ta izy sady tsy teny ambany izy tsy teny ambony fantapa mbola tsy mendrika ho eny ambony izy fa izy kosa tsy naiky hijanona eny ambany fa tsy hoe ny olona ary ve any ambany aloha kosa mbo eny ambany ny fandrosoanao ara-panara avako dia aza andrefesanao olona hoe ry anina ary ve mijanona dia zany andeha ozy mba fitenina any ambany voatra hoe misopasopa zany ianao ary koa dia misopasopa ozy fomba fiten'ny olona any ambany voatra any aminay saiko any aminareo fa any aminay mba hita fomba fiteny mampime misopasopa zany ohatra hoe tsy tokony hoeny koa ianao nefa makely ohatra tsy invité amin'ny fety koa ianao nefa tonga dia iny ilay hoe misopasopa ka sarotra ilay misopasopa fa ity ozy izy Josua hoe ozy ndreo hoe iny koa dia aninona isopasopa any fa nareo no misopasopa satria ho an'Andriamanitra ny olona nijanona tery ambany Mosesy niakatra ny ambony i Josua teo anelanelany aleloia zany hoe maninona zany ny endry marizony misakatsaka mipelipelika ny endry tojo ilay misopasopa aloha taia motsika nijanona teo fa lasa nisopasopa teto tsika zao ny dirinareo
dia exode tonga telo amin'ny telopolo andininy faharaiky ambin'ny folo. Ary Jehovah ny teniny fanatrika tamin'ny Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizana ary niverina anakeo mitovy izy fa ny mpanompony dia Josua zatovy zanak'i Nona tsy niala teo amin'ilay. Hainareo fa mizay tsisy miala zany eto, tsy miala ifikitra amina zavatra anankiray ianao ozy za tsy miala tsisy miala ao. Hainareo fa mpitena zany nareo le vonina hiaritra iny. Mangatsika ny andro andeha hanala fanadinana, andeha hianatra hanala fanadinana zany hoe tsisy miala zany fa tsy maintsy azoko ty diplôme ty. Hoy ny ten'Andriamanitra, i Josua zanak'i Nona tsy niala teo amin'ilay. Tsy niala izy. Fantany daholo ny zavatra mitranga eo. Hitan'ny Josua dia vavolombelona. Vavolombelona izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Araka ny teniko taminareo hoe izy teraka tsy navelan'Andriamanitra izy aloha tsy navelan'Andriamanitra nandevoziny elabe. 40 taona ihany dia niverina Mosesy dia nivoaka azy zareo. Hitan'ny Josua zany tanan'Andriamanitra namelony Egyptianina tamin'ny loza folo. Hitan'izany. Hitan'ny Josua zany ranomasina mena ny sokatra. Hitan'ny Josua araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny Egyptianina izay hitanareo io tsy hitanareo intsony. Hitan'ny Josua ny fomba tsy nahitana an'izany Egyptianina zany intsony. Hitan'ny Josua zany nakeny an-tany efitra. Ary natonga ny Josua tena tsy nisalasala rehefa nandeha nasena ny safotany ireo 12 lahy. Dia Josua sy Kaleba nijorona na hoe andaova ho afamenantsika ny tany satria fantatry Josua Andriamanitra. Nanomboka fantatry Josua Andriamanitra. Ary zao zavatra tsapan'ny Josua tian'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ary Andriamanitra rehefa tsy hanolo-bato mafana zany. Ary Josua rehefa tonga ny fotoana ny ampy 40 taona manaraka. Satria tokony tsy 40 taona mantsy no nandeha tany an-tany efitra ny zanak'Israely. Fa rehefa tsy nanaiky hiakatra teo amin'ny tany Kanana dia nahodin'Andriamanitra 40 taona amin'izay vao niakatra teo. Fa i Josua tsy niala. Ny olona niara-ny safotany tamin'ny Josua sy Kaleba efa maty teny an-tany efitra, fa i Josua sy Kaleba tsy maty fa tena ninana ny vokatry ny tany. Satria nahoana? Satria izy tia an'Andriamanitra dia hoy izy Andriamanitra hoe tiako izay tia ary izay fatra-pitady ahy dia ahita. Dikan'Andriamanitra fitiavan'i Josua hatramim-boalohany. Fa Josua dia olona tena tia an'Andriamanitra. Ary olona tena tsy niala tamin'Andriamanitra. Ary eo amin'ny Baiboly dia Josua ihany no nahazo toky indroa taona tamin'Andriamanitra. Fahomba azy. Jenareo tsara ao Josua, no izy izay ten'Andriamanitra amin'ny Josua toko voalohany. Josua toko voalohany, andininy voalohany. Ny iomanan'ny Josua sy ny olona hitan'ny Jordana. Izay sora-manitra andininy voalohany. Ary efa maty Mosesy mpanompon'i Jehovah dia hoy Jehovah tamin'i Josua zanak'i Nona mpanompon'i Mosesy. Efa maty Mosesy mpanompoko, koa mitsangana mitaha ity Jordana ity ianao sy ny olona rehetra ho any amin'ny tany izay omeko azy dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra izay ho amin'ny faladianareo dia efa nomeko anareo. Ary izay voalazako tamin'i Mosesy, araka izay voalazako tamin'i Mosesy. Hatramin'ny efitra sy Libanona ery, hatramin'ny ony lehibe dia ny any Eufrata, ny tany rehetra izay any Etita ka hatramin'ny ranomasina lehibe anandrefana no taninareo. Tsisy olona janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Tahaka nombako amin'ny Mosesy, nombako anao koa, tsy andao avoy ianao. Halleluia. Mahiriza sy mahatanjaka fa ianao no ampandova ity firenena ity izay niananako tamin'ny razana. Koa mahiriza sy mahatanjaka ianao, hitandremanao anao araka ny lalana rehetra izay nandidin'i Mosesy mpanompoko anao. Aza miala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, mba hambinina anao amin'izay rehetra lehanao. Moka tsy halam-bavanao ity boky lalana ity, fa saintsainy andro aman'alina hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo aminy, ary amin'izay dia alavorary ny lalanao ianao sady hambinina. Tsy efa nididy anao fa koa mahiriza sy mahatanjaka, aza matahotra na mivadi-po fa momba anao
Jehovahandriamanitra ao amin'izay alehanao rehetra. Io teny ihany kely naferin'ny Josoa tary amin'ny olona, satria nenony Josoa izay tenin'Andriamanitra, ary ny fampanantenana sy ny tokony men'Andriamanitra no tehiriziny Josoa tao am-pony. Za teny aminao, raha ianao no mena toko ohatr'izany, misy akivy anao ve any alohany? Tamin'ny olona rehetra tao amin'ny Baiboly dia zava-mahagaga na ny mamaky ny tantaran'ny mpanjaka rehetra na dia tamin'ny Sabatsy izao nitoromban'ny Josia, fa na Josia ary ngiravana misy fotoana niala tamin'Andriamanitra. Misy olona ireo mpanjaka ireo zany nanao arak'izay nataony sitrapon'Andriamanitra, dia avy eo rehefa mandeha nivany nivady avy eo nanota dia nivadika nanao mpisanty. Fa i Josoa tsy mba ohatr'izany. Tanora mandra-pahantra sy mandra-pamatiny tsy nivadika tamin'i Jehovah Josoa. Dia ny zavatra tena mampiavaka ny Josoa. Ary nomen'Andriamanitra toko izy tao amin'ilay Josoa toko voalohany iny, fa izao tsy ampy izany hoy Andriamanitra. Fa mbola omeko toko fandroany, aiza toko fandroany, Josoa toko 5, 5:17 hatramin'ny 5:10. Nisy ony komandany miaramila an'i Jehovah tamin'i Josoa sy nahafahan'ny Israely an'i Jeriko. Ary noho nitakaiky ny Jeriko Josoa dia nompon'ny maso nisy kanjery arindro, nisy rano nitsangana tandrifiny. Ka ny sambany voatsoaka teo an-tanany. Ary nanantona azy Josoa kanao taminy hoe, namanay va ianao sa namany fahavalonay? Dia hoy izy tsia, fa za dia komandany miaramila an'i Jehovah ka tonga aty ankehitriny. Tonga aty aiza anao inona? Ombanao. Nomen'Andriamanitra toy izy tsy afoy na hasaraka anao, tsy andao na afoy anao mihitsy ary tsisy nizaniza janony eo anoloanao, tsisy olona janony eo anoloanao. Nomen'Andriamanitra toko faharoa hita maso amin'izay. Tsapay tanana dia ilay komanda, izany hoe ankoatran'ilay tenin'Andriamanitra hoe za ombanao. Ny rahan'Andriamanitra mihitsy ny komanda miaramila ny lanitra hidina ho hitan'ny Josoa ananany toky fa tena omba azy Andriamanitra. Dia tsy natahotra Josoa. Fotoana misy fahavalo, lasa Josoa tonga dia midina. Josoa zany isan'ilay midina mandeha miady foana fa tsy mba isan'ilay mikomandy fotsiny. Satria natoky an'Andriamanitra Josoa rehefa. Josoa maty 100 taona izy maty. 100 taona Josoa maty. Fa tsy mbola niatrika hoe naratra saika maty voavoan'ny sabatra dia nitsaboana, tsy nisy an'izany. Anisan'ny faharesena kely natrehan'i Josoa rehefa niatrika ny fanjakany Ai, fantorintsika teto voaingana tamin'ny sabata iray volana angamba iny, rehefa nanota Iakana, izay no isan'ny naresan'i Josoa. Izany hoe tsy fotony ary tsy naveran'Andriamanitra voakitika izy, fa izy koa tonga dia nandray andraikitra satria tia an'Andriamanitra izy, tia ny voninahitra Andriamanitra izy. Halleloia. Ravana. Ny tena anisan'ny afatra ngezabe tiako averina aminao androany ny tenenin'i Josoa teo. Maro ny zavatra nyteneniny nafaran'ny olona, fa tia ny tena fehany ilay Josoa toko 7:20. Halleloia. Amen. Amen mihitsy zany tenin'ny Sandola zany. Ndry egany mba ohatran'ny Josoa daholo ny tamin'ireo tamin'ny fandarina andramaka izao. Josoa toko 7:20 dia hoy Josoa, tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tia an'i Jehovah Andriamanitra reo. Halleloia. Ny tena heriny zany, ny tena basy ny fiarahan'i Josoa tamin'Andriamanitra rehavana dia fitiavana. Fitiavana. Nanosika an'i Josoa andeha hiady tsy amitahotra. Dia tia ny Andriamanitra, dia tia ny arovana ny voninahitra Andriamanitra. Natonga azy tsy natahotra dia tsy fantany fa rehefa tia ny Andriamanitra dia tia anazy, ka rehefa tia anazy dia hiaro anazy. Tsy misy olona tia ny Andriamanitra any ka avela mipotika amin'ny ady. Dia za miteny anao androany, ilaina ianao mahay Baiboly, ilaina ianao mianatra mandalina Baiboly, fa alohan'ny zavatra rehetra tiavo Andriamanitra. Tiavo Andriamanitra. Ary za mbola miteny aminao fa raha samy tsy maintsy hifidy olona mahay Baiboly be ikoizana sa olona tia be an'Andriamanitra ikoizana. Za tena miteny anao fa ny olona tia an'Andriamanitra lasa lavitra na tsy mbola tia mahay tenin'Andriamanitra firy. Halleluia. Za rehefa namalalina tena te hampainy anao andro.
rehefa tsy dia afaka antsika ny anatin'ny fianarana baiboly, tsy nandalo an'izany fianarana teolojia izany raha ny tenao, ary tsy handalo an'izany mandrakizay. Fa ny zavatra azoko atao dia ny tia an'Andriamanitra. Rehefa tia an'Andriamanitra tsika voalohany indrindra, ampahafantariny antsika ny zavatra, ampianariny tsika, ampianariny momba anazy ange tsika, aiza na aiza tsika nyity tenin'Andriamanitra ity raha taizany na aiza tsika nyity. Rehefa tian'Andriamanitra ianao dia ampianariny ianao, tsisy afeniny ianao io, dia ampianariny ianao, na ampianariny amin'ny alalan'ny teny vakianao, na ampianariny amin'ny alalan'ny fiainana miaraka aminy. Alleloia. Misy fotoana tsika mieritreritra tsy tian'Andriamanitra rehefa mandalo ady, fa za mbola mitenao fa mbola tian'Andriamanitra, mbola fitiavan'Andriamanitra iny, ahafahanao mahita ohatrany ahoana moa izany miaraka amin'Andriamanitra. I Josoa dia nahita fa na dia teo aza ny ranomasina mena, nisy zanak'Israely miverina nakany amin'ny Farao, Josoa tsy mba nisy an'ny verina. Ozy Josoa hoe anka, tsy nitondratondranay eto fotsiny io Andriamanitra io, tiako io sady tia. Alleloia. Dia Josoa niandry teo anoloan'ny ranomasina mena, hoe raha maty eto zany dia maty, fa zao za tia an'i Jehova. Sokatra ny ranomasina mena. Ozy Josoa misaotra Jehova, tiako ianao Jehova. Alleloia. Miatrika fahavalo, tonga dia zao fotsiny tenin Josoa, za hoe tia an'Andriamanitra dia ho faty eto. Andao ry havana ity an'Andriamanitra, andao ity an'Andriamanitra ry havako. Teneniko anao, averiko ny teniko teo, mety tsy mbola ho tapitrohatra amin'ny fahaizana tenin'Andriamanitra sy baiboly izany tsika. Misy foana no mahay noho itsika eo, tsika tsy afaka hiamby tena haiko tsy haiko baiboly io. Ny zavatra tena hay indrindra ahafahantsika tena mandeha mandroso aika, andao ity an'Andriamanitra. Fa izany teny anao irahany fanahy masina, azavainy anao io, asiany azavana mamaky an'io teny io ianao. Meny fahazavan-tsaina ianao satria tiany, ampiny ianao satria tiany. Amen. Ndry misy olona nangetahitainatra baiboly fa tsy nahay namaky teny. Marina izany. Teto amintsika teto koa, nisy olona nandalo teto tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Mety tsy mino nareo petraka aty andafy izany olona izany, fa tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Fa mahavariana rehefa nandefasana baiboly izy ry havana, mahay mamaky teny baiboly izy. Mety tsy mino an'izany nareo fa teto izany olona izany. Tena nisy izany fa tsy fizarana bobo. I Josoa tsy dia tena olona hoe niavaka tamin'izy, fa hitan'Andriamanitra ny fitiavana. Aiza ry havana misy izany olona, ny olona variana fety nge ry havana tamin'izany nanompo ombola kely volamena izany ny zanak'Israely. Fety nge natao tao ambany tao hoe fihinanana sy fisotroana tsy nisy ohatr'izany. Hita tao daholo ry Arona, anisan'ny nitarika tao nefa ny olon-dehibe ara-panahy. Tao ry Ora, tao ny olona rehetrarehetra tao daholo. I Josoa tsy tao. Josoa nefa tsy tsinona. Izany hoe sinoana ny Josoa ny toe-pony reto reto satria nahoana, satria Josoa tia an'Andriamanitra. Fantatry Josoa fa tsy tian'Andriamanitra io manompo sampy io. Tsy mila ozy Josoa, tsy mila nianatra teolojia vao mahay an'izany fa tsy tian'Andriamanitra io. Ny olona tia ry havana, rehefa tianao Andriamanitra dia miinterese anao ny momba an'Andriamanitra, miinterese anao ny tiany sy ny tsy tia. Inona re? Zavatra zao mba tsy tian'Andriamanitra. Dia mieritreritra inona re zao mba tian'Andriamanitra, satria ianao tian'Andriamanitra. Dia mikatsaka izay tian'Andriamanitra ianao. Raha tianao ny vadinao, miezaka foana mitady zavatra izay tiany, fa tsy hoe zavatra tena tsy tiany dia ho ataonao foana isaky ny tonga ao an-trano. Inona moa ilay zavatra tsy tiany, ho ataoko indray iny androany. Fa mikatsaka foana inona amin'ny tian'ilay vadika iny, fa tiako ange izy iny, dia aneho fitiavana ianao amin'io. I Josoa ny tsy fijanonany teo amin'ny olona dia pirofy ny fitiavana an'Andriamanitra, satria ireo olona ireo manompo sampy. Fantatry Josoa fa tsy fitiavana an'Andriamanitra ny fanompo sampy. Niala teo izy, teo anelan'ny tendrombohitra izy,
teo amin'ny atsasatsasany teo izy hoy josa za mbola tsy mahazo manatrika any ambony any fa mosesy makany fa za kosa tsy hijanony ery ambany ery hitan'Andriamanitra zany hitan'Andriamanitra zany Jaona 14:15 zay tia dia hitandrina ny didiko firy ny olona milaza fa tian'Andriamanitra fa firy amin'ireny no mitandrina didy za teteny aminao androany porofoy fa tianao Andriamanitra hitanao fa tsika tsy afaka miala amin'ilay didin'Andriamanitra mihitsy be ny olona manapotika didy zao azano natao ny zanak'Israely zany didy zany fa tsika tsy avita hitandrina zany ny zavatra rehetra rehefa tenenina hoe tsy ho vita koa amboloany dia tsy ho vitanao io fa rehefa fotsiny hoe Jehova tiako ianao nefa ianao miteny fa zay tianao dia mitandrina ny didinao mafy amiko ange mitandrina io fa ho hitanao men'Andriamanitra hery ianao dia tsy mavesatra aminao zany io tsy mavesatra aminao zany mitandrina didy raha mbola tsapanao hoe mavesatra aminao io didin'Andriamanitra io dia mieritrereta mbola tsy tian'Andriamanitra ianao zay mbola tsy tian'Andriamanitra ianao zay fa raha ozy ianao tena tiako ingery havana fitiavan'Andriamanitra ingery havana azahoana any amin'ny tanàna misy anay taloha any amin'ny tanàna naterahako misy tantara anankiroa tena farak'izay mampalahelo foana isaky mieritreritra an'ilay izy misy olona eo amin'ny tanànanay ny surnom an'izany olona zany Ipanan-karena eo tanàna moa misy surnom daholo ny olona Yanna dia eo aminay misy olona mpanan-karem-be zay mbola kely zay tamin'izany dia efa tena manana an'ireny tômôbilina tena raitra be ireny mpanjakana ampony be zay rangahy zay lava be fotsy volo ohatran'ny vazaha mihitsy zareo mpanan-karena be mihitsy dia manana zanaka maromaro menada izy fa ny zanany anankiray faralahy sotro toaka sady tsy nety nianatra dia tsy fanana sady maditra dia mangalangalatra ao an-trano dia noroahany io rangahy io ilay zanany fa teneniko anareo ry havana noroahany io rangahy io ny zanany dia dretinareo io ilay trano be dia ilay zanany mbola eo amin'ilay tanàna iny vezivezy eo amin'ilay tanàna satria teo ny nalehibe dia rehefa tonga reny fetifety reny dia tonga daholo ny ray-tapo aminazy mamangy an'ilay dadany sy ny mamany eo amin'ilay trano tsara tarehibe miaraka amin'ny tômôbilina tsara tarehibe dia izy malotolotika ilay ady misotro toaka mamilava zay dia izy ery amin'ny petrapetraka ery an-tsisin-dàla dia mijery fotsiny tsy mahazo manatona eo amin'ilay trano tsy manana droit hiditra ao intsony satria iny anetobao zany tsy nakatohan'ilay rainy hatramin'ny voalohany teneny dada za misotro toaka tsika tsy misotro toaka tsika tsy mahatata be mihitsy zany lantiny tsy misotro toaka miandry tsara izy tsy nanao ohatr'izany nefa ny ray-tapo aminy nanao daholo dia malahelo anao hita hoe io izy ohatra hoe le 26 juin ohatra dia tonga daholo ny ray-tapo tamin'izany zay mbola kely dia izy mijery lavitra reny ny ray-tapo aminy miditra mitondra misakafo be ao an-trano mamangy any dada sy izy tsy manana droit hiditra ao iny any ato zany tsy tiany reny tsy tiany ray aman-dreny tsy nakatoavy ny didy misy anankiray izy koa mbola eo aminay eo koa mahaditra be koa le zay ndre génération anay mihitsy le zandry kely tena namanay izao mihitsy tamin'izahay mbola kely tena nitsiriritran'andry manan-karena be ao an-tanàna bisikileta vao mivoaka manana bisikileta inona kilalao tômôbilina kely rehetrarehetra zay amin'io tsy nanao manana maizy azy fa nanetiny dadany tany amin'ny tribunal dia nesoriny dadany tsy ao anatin'ny kopia ntsony tsisy dada ntsony fa fanatsisaky ny zanany ntsony dia manana dia nitorian'ny dadany zay lehilahy zay dia misy ohatrany hoe firy mètre miala ny trano firy kilomètre miala ny trano tsy mahazo miodiody amin'ny tranony raha zany dia ntsony polisy dia mandalo eo an-tanàna iny fa miodina be ny trano rehefa mba te hiona aminay dia tsy mahazo mandalo amin'ny tranony dadany satria naditra loatra mahafinga zany ravaka nefa ny trano be mijoalajoala anisan'ny trano ngeza be eo amin'ny tanàna anay mihitsy zany trano zareo zany izy telomenata dia ilay zany anankiroa no misitraka tsara ny rehetrarehetra mitondra tômôbilina miditra sy mivoaka izy tsy mahazo miditra ao iny any naton'izany ilay ray aman-dreny ve ny naditra no nasika
zay mahazo ta izo mihitsy nahita fa nanary ny betabe zany zandrikelinay zany. Voka zava-mahadomelona dia mangalatra ao an-trano dia manala baraka ny ray aman-dreny dia ndroahany dadana nefa rany. Ary tsy ndroahana nivoaka ny trano fa nisy olona tsy zanany intsony. Fa ny zanany hafa ao miadana be mihitsy ao an-trano, miadana ao anatin'ilay trano be, misitraka ny tômôbilin'ny dada, misitraka ny zavatra rehetrarehetra. Ry havako, i Josoa sitraka ny fahasoavan'Andriamanitra. Zany nahatonga ny Josoa nanafatra tamin'ny olona tsy tiany Josoa ho very ny zanak'Israely. Tiany Josoa hitohy. Jerena tsara ilay teny ery hoe amin'ilay Josoa 7:20 ary rehefa ela taoriana nanomezany Jehovah fitsarana ho an'ny Israely ho afaka amin'ny fahavalony rehetra manodidina. Ary Josoa dia bazoky olona. Ny fiainana zanak'Israely tamin'ny andron'ny Josoa niadana, nisy fitsarana, tsy nisy ady. Niady tany am-boalohany fa nomen'Andriamanitra fitsarana. Ry havako satria nahoany tian'Andriamanitra mipitarika. Zarona ny teteny aminao, androntsika tian'Andriamanitra. Raha tian'Andriamanitra zasy ianao dia tsy sarotra amintsika miara-dia amin'Andriamanitra. Manana problème foana tsika amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra satria tsy mety tiantsika Andriamanitra. Roviana ianao vao tian'Andriamanitra. I Josoa vao maty Mosesy tsy nitady olona hafa intsony Andriamanitra. Efa vita tao anatin'ny fotoana velona Mosesy ny stagen'i Josoa ary hitan'Andriamanitra ny toe-pony Josoa. Fa tsy hoe maty Mosesy vao andeha hanao tian'Andriamanitra aingana satria sao dia tsisy misolo sao mba afaka misolo. Tsy nitady ela Andriamanitra. Hita ny fitiavan'i Josoa azy hatramin'izay. Teny am-pandehana mbola tsisy ninona natenainy i Josoa io. Mbola tsisy ninona natenainy i Josoa io efa nampandray vao maty Mosesy dia anao no izy ay ao fa tia veranao ary tsy izany. Tsy nafantatra izay efa rany kory io. Tsy nafantatra izay ho aviny kory io. Fa ny fantatra io za itian'Andriamanitra. Raha mitian'Andriamanitra ianao mba ho tahian'Andriamanitra. Raha mitian'Andriamanitra ianao mba ho afaka fanadinana. Raha mitian'Andriamanitra ianao mba ho afaka amin'ny olana. Tsy mbola tian'Andriamanitra ianao. Fa manaova tahaka an'izao tiako fotsiny tsotro Andriamanitra. Fa raha tianao fotsiny Andriamanitra, mandehana amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ianao no tendren'Andriamanitra. Men'Andriamanitra toky indroa. Halleluia. Hoe Josoa, za ombanao aza matahotra ianao za ombanao. Ary zao, raha tsy mino ianao, dia hitanao ary fa fahenako amin'ny tafiky ny lanitra mihitsy ianao. Zary avana miteny ianao ny fahaizana Baiboly manampy antsika amin'ny fandehanantsika any an-danitra. Fa ny fitiavana an'Andriamanitra no tena loharanony tsoa rehetrarehetra. Rehefa tian'Andriamanitra tsy avelan'Andriamanitra misy mikitika izany satria tiany ianao. Tsy avelan'Andriamanitra mitomany izany ianao satria tiany ianao. Tsy avelan'Andriamanitra matomosary izany ianao satria tiany ianao. Tsy avelan'Andriamanitra orin-javatsoa izany ianao satria tiany ianao. Tsy avelan'Andriamanitra isanao ampalahelo anao izany satria raha malahelo ianao dia malahelo Jehovah. Satria ianao tian'i Jehovah dia tiany. Vonina venao androany izany Jehovah, tsy fantatro izay efa rako tsy fantatro kory raha izay ho angatahako fa tiako fotsiny ianao. Halleluia. Fa raha hoe tonga eto ianao hivavaka be mihitsy satria misy problème dia io izany hoe tiako ianao Andriamanitra dia matahotra ny aminao fa raha hivay problème tsy hitian'Andriamanitra izany. Fa andao tonga dia hitian'Andriamanitra. Andao tonga dia hitian'Andriamanitra. Mifotsika dia tena hoe tiako ianao Jesosy atory ianao rehefa teny Tompo tsy haiko natanteraka na sy tanteraka androany mamelahy fa tia misy teny kely lazaiko anao. Za tianao Jehovah. Za tianao Jehovah. Raha sabata raha pitso orinitako eto izany commencement antsika aoriana izany toriteny izany hoe hitian'Andriamanitra izany. Andao ry havana kolokoloana. Andao kolokoloana ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ny ataontsika tahaka ny voninkazo. Jerentsika isa-maraina sao dia misy ahi-dratsy manarakaraka azy. Sao dia tsy ampy rano. Sao dia sasan'ny ranonando. Ranomandry. Arovana. Andao kolokoloana fitiavantsika an'Andriamanitra. Raha teteny aminao androany fa ny fitiavana an'Andriamanitra io. Halleluia. Io ny loharanontsio. Io ny loharanon'ny zavatra rehetra. Amalako ny Korintianina voalohany vakindrana vavitsika eto. Korintianina voalohany toko faharoa
Alleloia. Raha manafatra anao androany ny olona mpitarika anareo eto tsy olona mahay baiboly faratapony akory fa ny toky azoko omena anareo kosa dia izao tsika tian'Andriamanitra. Alleloia. Raha misy mandany inona moa zany ny diplôma anao ty manao pasitera zany dia izay tsisy fa ato anatin'ny vokato raha vakianao ato dia mba misy fitiavana an'Andriamanitra. Ny zavatra ny azy zavatra rehetra ataoko dia ataoko amin'ny fitiavako an'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra ataoko dia ataoko satria tiako Andriamanitra. Alleloia. Dia mba manaova ohatr'izany koa ianao. Korintianina voalohany toko faharoa andiny fasivy. Fa araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola renin'ny sofina na naniditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Safady. Alleloia. Tiavo Andriamanitra fa ny zavatra mbola tsy hitanao sy tsy mbola renin'ny sofina mbola tsy niainanao ho manin'Andriamanitra ao anao. Ny olona hiditra any an-danitra dia ny olona izay nanao ny marina, fa ny olona tsy manao ny marina raha tsy efa tian'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra tsika dia fantatsika fa faly izy raha manao ny marina tsika. Dia izay mahatonga antsika hanao ny marina. Ary ahoana tsy tafiditra anao any an-danitra raha tian'Andriamanitra ianao. Tiavo Andriamanitra. Tiavo Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Manomboka androany ampitoboza ny fitiavanao an'Andriamanitra. Tianao Jesosy tiantsika Andriamanitra. Miaingana amin'izao herinao izao to vitan'Andriamanitra fa tena tia azy ianao fa ho hitanao ny hanavan'Andriamanitra anao. Sy hamaliany fitiavanao. Misaotra andranam-bavay pazentsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra. Ino ny kantoko tapitra ny torotentsika. Tonga eo amin'ny fizarana fahatsapantsika. Misy aminareo manana olazaina. Inona mba zavatra voarainareo tao anatin'ny toroteny androany dia afaka miantso nareo androany. Rehefa miantso nareo miantso amin'ny kantoko amin'ny messenger radio akiradio dia izara fahatsapana nareo dia ampidiriko en direct izay rehetra izara fahatsapana izay efa misy. Alleloia. Halleluia. Ndao aloha ampiditra olona anankiray tsika. Rehefa ao izy dia ampandrosoantsika. Tahito ary raha latojo inona ary no azonao lazaina androany inona ny azonao zaraina aminay. Anao ny fitenenana. Mahemby raha latojo. Zafady. Tapaka ny appelany. Mahemby raha latojo amin'izao fotoana izao. Jesosy mahemby pasitera. Zay zao maheno anao tsara. Ianao maheno ana? Tony tsy maheno ny. Zay maheno anao ka. Mitenena fa maheno anao zay. Allo. Maheno anao zay maheno anao zay tojo anao ny fitenenana. Connexion. Problème na connexion le izy. Problème na connexion. Ohatrany tsy tafiditra aloha raha latojo tsy haiko na connexion avy any aminao no misy problème tojo na avy aty amiko fa maheno ve ianao? Ie, zay vao maheno. Ao ary menanao ny fitenenana ary tahin Jesosy. Io mialatsiny mba tsy haiko hoe resaka connexion angambany. Mankasitraka fianareo mianadahy tamin'ny toroteny tany mahakasika sady tena nampahery indrindra moa fa niofana tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra izy dia tena nampafanafana fo alleluia, tena nahakasika be. Ary tena nahafinaritra anazy teo amin'ny toepolo jojoa tena nahakasika anazy indrindra fa izy nisondrona mihitsy lo olona tena nahakasika be anazy tena tsiditsidina josoa fa na dia ny lo olona raha dia mba izy no tena amin'izay miandrasy mandraoto velona eo izy tena nahakasika lasy izy sy mosesy
dia tena nisongona ny olona ny amin'ny toepoy ny amin'ny fitiavany an'Andriamanitra na zoto na fanafoa na ary teo anila mosy Jesosy izy dia tena nahakasika anazy toepoy zany dia hifangatahana amin'Andriamanitra vainina. Ta Jesosy tahoany. Alleluia. Mankasitraka rahalatojo Joshua kely eto amin'ny groupe eto alleluia. Andriamanitra ny manakipasahana maro fitianao dia ambola volanao tahaka ny Joshua koa ny Andriamanitra rahalatojo dia tiavo Andriamanitra tiavo foana fa malasa lavitra antsika ny tian'Andriamanitra. Tay tompondray ary navavitsika tiana rakoto Zaka anao ny fitenenana zao iny ary ny azonao lazaina androany. Mankasitraka pastera amin'ny fitenenana dia tahiny Jesosy atsika rehetrarehetra. Ny tena nakasika anatio dia le inona le tenin'Andriamanitra teo le motivation an Joshua le tena hoe le fivoarana tena le fikitra n'Andriamanitra le ninona zavatra miseho na mafy na mangity dia mifikitra izy. Tena le fitiavany an'Andriamanitra tena napetsika amin'ny folo kely zay tena janty koa efa tian'Andriamanitra tena manaja ny fahamarinany tena rehefa manakaiky an'Andriamanitra dia tena mahafinaritra dia mahereza rehefa mahalala fa fananarana ny tenin'Andriamanitra sy ny tian'Andriamanitra sy miankina amin'Andriamanitra miankina amin'ny fitiavany dia tsy verimaina fa miteraka fahasoavana ary miteraka iny izy ity tena fitahiana mandrakizay dia mankasitraka azoko malala mizaran'izay teny masina izay mankasitraka pastera tahiny Jesosy atsika rehetra amen. Alleluia. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranavavy tiana rakoto Zaka tamin'ny fizarana fahatsapana. Alleluia. Eny ary izay no nizara fahatsapana teto androany isorana nareo menadà izay mitondra izay fizarana fahatsapana izay. Andriamanitra manakiripasoavana ane hamaly fitianareo dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany foana dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Zao tsika no hira anankiray oentina tirititsika dia hivavaka ho an'ny firenena dia hamarana ny fotoana ihany koa. Dia ataontsika tiritira iny izy ity sy nataontsika dia mino fa hira daholo na rehetrarehetra ny tokantrano any amin'ny tira ity. Mino finaritra daholo ary tahiny tompo. Halleluia. Eny ary mino finaritra daholo ary. Ticulote mi fitiavana Ritzeso manilote niewalilama La vigilia Ravu nifanai Tena piwai tuku nifasuavana Tiasu saralote fitanganana Fiainanai maturi vote venutahiana Nalifika mahamai Ninjina zindaindai Detsilavu falitu Yaroyadwama Yamuatukana Ifikitamina Finisima Havitana Yafasiano Ivesoti Iberealiza Hatona Yamina Sivarikiamina
Maina Jesosy, sotra Jesosy hoanazy. Makasitraka sy midera ary makalaza sy manome voninahitra anaranao zay satria tsara ianao Andriamanitra ary tena tiana ianao Andriamanitra. Tena tiana ianao ary ampianary foana zay isan'andro isan'andro ahikorokoro ny fifankatiavanay aminao Andriamanitra. Isan'andro isan'andro ampianaro itianao. Isan'andro isan'andro ampianaro hay amin'ny voninahitra anao, hay akatoanao. Fa sambatra izay Andriamanitra, tena sambatra izay Jehovah Andriamanitra manana anao. Sotra Jehovah Andriamanitra, mangataka Jehovah Andriamanitra amin'ity androany ity hoe niza tonga eto izy androany, ampianaro mity anao zay Andriamanitra, ampianaro mity anao zay Andriamanitra. Azavela be avelany devoly mity anao par intérêt fotsiny zay, fa ianao sy ny fanahinao masina ampianatra anay ity anao amin'ny fitiavana madio sy masina. Mangataka Jehovah Andriamanitra hoe fangino foniny tsirairay avy, fangino ny fosy ny fanahiny tsirairay avy, ahay aneo fitiavana, ahay tianao. Fa raha tianao zay Andriamanitra tena tafita zay amin'ny fiainana. Fa ny fitiavana anao no mahatafita anay, fa na dia ny zavatra zay tsy hainay aza dia ho ampianarinao anay satria tianao koa zay raha tianao Andriamanitra. Sotra Andriamanitra, fangino tsirairay avy izay tokantrano isam-batan'olona zay tonga eto Andriamanitra, itianao amin'ny fo madio, amin'ny fo feno fitiavana, itianao amin'ny rariny sy nitsiny, itianao isan'andro isan'andro amin'ny androm-piainana rehetra.
dia anafatra ny tanàna fara-mandiny tahaka nataony Josafy koa zay mba hitianao, mba ho tianao ny fanahinay. Andriamanitro, azavilanao zahay hiala amin'ny fanarahana anao. Ka araka izany teny Josaza mihitsy hoe dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian'i Jehovah Andriamanitrareo. Dia taio fanahinay mba ho tian'i Jehovah Andriamanitra mandrakizay mandrakizay. Dia ho tafita any an-danitra izay, ho tafita amin'ny fiainana. Ny anaranao Jesosy ny angatahako izany mamaka izany. Misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra, be zahatra tsy voalazako teto ary mariny tsy takatry ny saiko fony ny fahalalako. Fa magnataka Jehovah Andriamanitra n'izy aniza tonga eto izy dia mba anehoany voninahitra ao izay olona rehetra tonga eto. Mety hizahatra andrasan'ny reto olona reto Jehovah Andriamanitra, andrandray ny reto olona reto raha nanaraka an'izao fotoan'izao izy. Dia mba omeo azy irin'ny fony Andriamanitra tanterao amin'izay ilainy. Fa hainao izany. Misaotra Andriamanitra. Halleluia. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoan'izao miaraka amin'ny ranabavintsika Kota Leonia hivavaka ho an'ny firenena. Kota Leonia, anao ny fitenenana. Alléluia, makasitrika pasteur Père Jesosy Kristy vita Père Jesosy pasteur Zinanakao. Rio Andriamanitra reny tsara indrindra misaotra anao Jehovah Andriamanitra, misaotra batsikanao Jehovah Andriamanitra tamin'ny izay teny ndesin'ny mpanompoana teo Père Jesosy malalo tamin'ny androany Jehovah Andriamanitra. Ity teny izay nampahirazanao Jesosy malalo, misaotra Jesosy malalo tamin'ny teny izay ndesin'ny mpanompoana Jehovah Andriamanitra. Abang zay Jehovah Andriamanitra ampahirizo hatrany izay tompo hitandrina sy anaraka izay tsara eo anatrano tompo hitandrina sy hitandrina didinao Jehovah Andriamanitra sy ny fahasoavanao Jehovah Andriamanitra. Ampianaro izay mba tsy hiala aminao Jehovah Andriamanitra, na tsy hivelively Jehovah Andriamanitra, na kavanana Jehovah hitoetra aminao manakariva Jehovah malalo. Matoky anao eo anatrianao izay Jehovah Andriamanitra, vomy izay itia sy ankatoan'ny teninao Jehovah Andriamanitra, ho feno irehetra izay tsirairay avy Jehovah Andriamanitra sy sy ny fanahina rehetra Jehovah Andriamanitra. Na inona Jehovah zavatra hitranga sy hatrehina hiaseho aminay Jehovah Andriamanitra sy ny fiainanay Jehovah Andriamanitra. Tsy hiala aminao izay hifitotra mafy aminao Jehovah Andriamanitra, hitoetra aminao manakariva izay tsirairay avy Jehovah Andriamanitra. Ataovy tahaka ny Jesosy izay Jehovah Andriamanitra, androso ny fahateranay tahaka Andriamanitra. Mombanao manakariva izay Jehovah Andriamanitra, zavay miala aminao Jehovah Andriamanitra manakariva hiaterana hialana eto amin'izao tontolo izao Jehovah Andriamanitra. Ataovy tahaka ny Jesosy tahaka ny tany kalana ary hitana ny didinao ary ampitombo ny fitiavana aminao Jehovah Andriamanitra. Ary ampiavana mpakity izay manatrianao izay tsirairay avy manatrika izao maro tena Jehovah Andriamanitra sy nyereza tena mpampanompoana izay Jehovah Andriamanitra tiana be amin'ny Jehovah Andriamanitra. Ary ampianarao fitotra aminao ary anao miasana manakariva izay tsirairay avy Jesosy malalo fanafody tahaka ny Jesosy. Fanarahana aminao sy fitondrana aminao Jehovah Andriamanitra. Ary ankehitriny Jesosy malalo anao nitarika ny tsirairay avy ity amin'ny Jehovah Andriamanitra. Dia hitanao fa Jesosy malalo ny firenena amin'izao fotoana Jesosy malalo. Mbola tsy be Jehovah Andriamanitra izay mankatoa ny tena sy tianao Jehovah Andriamanitra. Anao nanasaka izao Jehovah Andriamanitra, tanàna tianao izay tsirairay avy Jesosy izay ampitao amin'ny firenenanay Jehovah Andriamanitra. Ary hitanao fa Jesosy malalo ny loza izay mampifamoivoza firenenanay Jesosy malalo. Anao nanasaka izany Jesosy ary ampianao tianao izay tsirairay avy Jesosy malalo. Misaotra anao Jesosy malalo tamin'ny teny izay ndesin'ny mpanompoana teo Jesosy malalo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andramavintsika Kota Leonia tanjaty izay vavaka mamy ho an'ny firenena izay. Andriamanitra manakaripasaona maro fitianao dia mitombosa dia mitombofa soavana hatrany ranabavy Leonia. Misaotra antsika rehetra koa tonga niaraka taminay teto androany. Raha tsy tonga teto nareo dia nangingina teto izay ary raha tsy tonga teto koa nareo dia mety tsy naray an'izany hafatra izany ny amin'ny tokony hitiavantsika an'Andriamanitra. Dia mamy fotoanareo indray rapitso, raha mbola tsy tonga any amin'ny raha tsy mbola tonga any amin'ny raha lanitra Jesosy ka te hitombo firenena soamantsara tsika dia menetindray antsika rapitso.
akiradio.point radio12345.com na ny site web antsika vaovao izay maharesy.org afaka ahitanareo ny toriteny ny vidéo antsika hatrabo zay afaka enonareo ny radio ihany koa dia manasanareo ary da ny tompo misaotra ny mpizara fahatsapana ny mpandray anjara rehetra dia misaotra nareo tonga rapizy ndray tsika miona mahereza daholo ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Halleluia. Amen.